ny toivaka ny fahamarinana sy ny fikambanan'ny mpiara-mamaky ny baiboly eto Madagasikara dia faly manolotra anao ity fandaharana ity. Fantatrao va fa mamatonalina izao? Dia avy malala amin'ny tompo ho amin'ny ohatrany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Mifaliana trany no hiara-banantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo. Iarivavaka isika ry Andriamanitra ray zanaka fanahy masina ny dera ny aja ny voninahitra dia tolotray ho anao rery ihany satria Andriamanitra lehibe sy mahagaga ianao ary mihevitra fiadana mandrakare ho amin'ny fiainanay zanak'olombelona. Misaotra anao tompo mbola ahafahanay mitateraka izao fandarana izao izay entina mbola izara ny teny mamy avy aminao ho fampiarezana sy ho fanitsiana lalana koa amin'ny lalana izay nidiranay taminao ka sanaterahanay sitraponao mandrakariva. Tompo dia petraka ambany fiterana fananao masina rery ihany izao fotoana izao mangataka izany zay raha eo amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay. Amen. Rehefa malala ao amin'ny tompo ny lohevitra izay banjimina amin'ity ity moa dia ny araky ny voasoratra ao amin'ny bokyny tantara faharoa toko fahafito ndininy fa 700. Hoy nivaky ny tena aminaran'i Jesosy: raha ny eloko izay natsona amin'ny anarako no avy netry tena ka hivavaka sy hitady ny tavako ary ala amin'ny ratsy fanaony dia nao ny an-danitra aho ka mila ny elony ary nasitrana ny taniny. Ity teny ity ry havana dia teny mahazatra ny sofina loatra. Isaky ny mamaky ity andintoratra masina ity ny tenako izay teny faneva ny raisy ny toivaka ny fahamarinana moa vetina miady amin'ny kolikoly dia matetika miverimberina eo mason'ny tena dia mahatsapa ny tena lafo vidy ny fitiavan'Andriamanitra. Io fitiavan'Andriamanitra io dia miantefa amin'ny zavaboary rehetra noforonina, fa ao anatin'izay dia navahany manokana ny fitiavany atsika olombelona. Rehefa mamaky sy mandinika ny tenin'Andriamanitra ny tena dia mahita fa miteny amintsika olombelona foana Andriamanitra. Ny teny voarakitra ao amin'ny soratra masina dia saiky miompana bebe koa amin'ny fanehoan'Andriamanitra ny fitiavany azy ianao, izany fitiavany atsika olombelona. Nahoana? Satria niavaka mihitsy ny namoron'Andriamanitra atsika olombelona. Hitantsika moa izany ny bokin'ny Genesis toko faharoa ny 7. Hoy nivaky ny teny manao hoe: vovitandy no namoronan'i Jehovah Andriamanitra ny olona ary no fofonyfofinaina mahavelona ny vahavorony dia tonga olombelona izy, izany hoe tonga mananaina ny olona, izany hoe aina tao amin'Andriamanitra mihitsy no nampidiriny tao anatintsika olombelona tamin'ilay vovitandy izay tao tsinotsinona fa nisy aina rehefa nampidirin'Andriamanitra izany aina tao aminy izany. Olona manana vatana, saina sy fanahy, izany hoe azo ambara hoe olona feno tanteraka noforon'Andriamanitra. Fa ny zava-doza ry havana dia ilay olombelona izay noforon'Andriamanitra miavaka tamin'ny zavaboary rehetra no atao hoe namoatsampina ka nivadika tamin'Andriamanitra, tsy nakatoa ny didin'Andriamanitra fa Satana indray no henony, ary ny vokatra izay dia rakotra ny fahotana izao tontolo izao, ary mbola mizaka sy mivesatra izany isika olombelona izay mbola velona sy mena ankehitriny. Ilay olona izay mba noforonina manokana izay atao hoe nandeha vozy ny fahalotom-pitondran-tena, nisy ny famaizana nataon'Andriamanitra, vokatra izany dia ny nanaovany ny safodrano izay nandringanana ny olona rehetra. Hitantsika moa izany eo amin'ny bokin'ny Genesis toko 9. Nisy fiankonana anankiray dia no avaly mianaka moa no any sisa mba novonjena tao anatin'izany. Nakasitraka n'Andriamanitra no nakasitraka n'Andriamanitra no satria novonjena izy. Hitantsika moa izany amin'ny Genesis toko 7 ny 20. Ka dia nanao fanatitra ho an'i Jehovah izy. Nakasitra an'Andriamanitra ny fanatitra nataony Noa teo amin'ny altara izay naorina dia hoy Andriamanitra tamin'ny Genesis moa izany, hitantsika eo amin'ny Genesis toko 7:1. Tsy mba hanozina ny tany intsony aho noho ny olona aho izy ny tompo, fa ny fisainan'ny fon'ny olona dia ratsy hatramin'ny fahazazany, ary tsy mba handringana ny velona rehetra intsony aho,
tahaka izay nataoka. Inona no nataon'Andriamanitra? Inona no nataon'Andriamanitra? Nanao fanekena tamin'ny Abrahama Andriamanitra. Hitantsika moa zany raha mamaky ny boky Genesis tsika amin'ny toko 12 dia izao ny fanekena, ary aminao no hitahina ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Zany hoe navanina tsony tao anatin'izany i Abrahama. Ary dia nampiana amin'ny Genesis toko 12 ho fanehoana mandrakizay, fanehoana fanekena mandrakizay, mba ho Andriamanitra ao aho ary ny taranakao mandrakizay dia oloko. No mafisin'Andriamanitra tamin'ny Mosesy izany fanekena izay nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama zany, raha mijerisika amin'ny Levitikus toko 12 andiny 12, ho Andriamanitra aho ary anareo oloko, ho Andriamanitra aho ary anareo oloko. Tena fitiavana zany riavana, satria sainy mpitandra fa vahoaka efa nanana zavatra sy niaina tao anatin'ny fahavetavetahana sy marikilikoan'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanompoantsampy tany anefitra, olona novonjeny tamin'ny fanandevozana tany Ejipta 400 taona, nefa mbola nanaovan'ny fanekena ka nataony hoe olony. Sarobidy riavana zany atao hoe ianao dia natsoan'Andriamanitra hoe olony, zany hoe navana tao anatin'ny maro ianao. Ny fitiavan'Andriamanitra maro-po sady mora fanahy. Ao amin'ny bokyny Jeremia mpaminany moa toko 1:30 andiny 7 dia nambarany tompony teny hoe fitiavana mandrakizay no tiavaka anao, koa izany naparetako ny famborapo ho anao. Fitiavana mandrakizay no tiavaka anao, izany naparetako ny famborapo ho anao. Efa naseho amin'ny tompo miariary ny fitiavany atsika olombelona sy ny famborapony, fa nahoana ny mbola miaina amin'ny fahalotompo itondrantena ihany isika olombelona. Nomen'Andriamanitra atsika ny saina mahay manavaka ny ratsy sy ny tsara, ny maizina manavaka ny maizina sy ny mazava, fa voasoratra ao amin'ny filazantsara ny Jaona toko 1 zay Kristy mihitsy no milaza mazava hoe tonga teto tany amin'ny azy izy fa ny azy tsy nandray azy. Ambaran'i Kristy koa amin'ny Jaona toko 7:7 hoe tonga amin'izao tontolo izao no mazava nefa aleon'ny olona ny maizina satria ratsy ny asany. Zany hoe isika olombelona mana-tsaina raha mijery ny fangatsain'ny olombelona amin'izao fotoana izao dia tena hoe mampitolagaga, kanefa ao anatin'izany dia tsy mahalala ary tsy mahafantatra hoe ity ny tsara ity ny ratsy. Mampametra-panontaniana zany riavana, ary raha ny tenin'ny tompo teo ny nambara dia hoe naleony ny maizina toy izay ny mazava satria ratsy ny asany. Na izany aza ny toetra sy ny fitondran-tena tsika olombelona dia mbola ny alanenina sy nampananten'Andriamanitra fa anasisana ity tany izay honenantsika ity. Kanefa nisy fepetra efatra izay tsy maintsy tanterahana amin'izany. Mbola matoky sy manaiky olony Andriamanitra ary mbola manantena fa reto olombelony reto dia mbola azo vonjena. Andriamanitra tsy nifidy ny fandringanana zany fa nifidy ny famonjena. Ka dia tao amin'ny zanak'Israely, ary eo toan'ny zanak'Israely ihany zany fa na isika kristianina koa zay efa naiky anara-dian'i Kristy dia tafiditra ao anatin'izany teny nambara ao amin'ny tantara faharoa toko 7:7. Ny teny voalohany eo riavana izay tsy maintsy tanterahantsika raha te andray izany famonjena sy fanasitranana avy amin'Andriamanitra izantsika. Ny voalohany dia anetry teny zany hoe tsy maintsy meky ny tsy fantanterahana ka manaiky aneo fahavononana anao sitrapon'Andriamanitra sy hitandrina ny teniny. Anetry teny averiko ihany, tsy maintsy miaiky ny tsy fantanterahana ka manaiky aneo fahamarinana anao sitrapon'Andriamanitra sy hitandrina ny teniny. Ny faharoa, hivavaka, zany hoe tsy maintsy miangavy sy mitalao famirapon'Andriamanitra ary hiantehitra amin'ny tanteraka. Fantatsika fa Andriamanitra dia maro-po sady be famirapoa, noho izany dia takin'Andriamanitra ny
firesahana aminy amin'ny alala mivavaka ka iangavy aminy sy talao aminy mba nomezany atsika ny famindra-po. Ny fahatelo dia hitady ny tavaka, zany hoe mahazoto mitady ny fanatrehan'Andriamanitra amin'ny fo manontolo. Mahazoto mitady ny fanatrehan'Andriamanitra amin'ny fo manontolo. Ary ny fahefatra farany dia hiala amin'ny ratsy fanaony, zany hoe tsy maintsy mibebaka, tsy azo dinganina ry havana zany fibebahana zany. Efa fantatsika moa ny fibebahana dia fialana amin'izay ratsy natao, fanenenana amin'ny fahotana ratsy izay natao, ka manary izay lotom-pahotana rehetra izay namatotra atsika sy ny fiainantsika manontolo. Fomba ratsy, ny fanompo-tsampy, ny fijangajangana, ny kolikoly sy ny alaja sy ny sisa dia tsy maintsy hialana zany. Fepetra napetrak'Andriamanitra zany, ary tsy maintsy tanterahana raha mitady fanasitranana avy amin'Andriamanitra izao sy anao. Rehefa manaiky natanteraka ireo fepetra napetraky ny tompo ireo sika ry havana dia anokirana sofiny izy ka iaino atsika, anokirana sofiny izy ka iaino atsika, ka iaino ny fitalaontsika ary anatsotra ny tanany ka hitondra fanasitranana ho asanao ho an'ny tanitsika. Andriamanitra ry havana tadio fa mihevitra ny fiadana mandrakariva ho atsika olombelona izy, ka aoka tsy voatariky ny sain'ilay ratsy, ny paikadin'ilay ratsy zay tena hoe manana paikady miova foana ny devoly mandraka ankehitriny, kanefa tadio fa ny Andriamanitra zay vavahantsika dia Andriamanitra mahery. Noho izany dia saintsainy mandrakariva ny asa lehibe izay efa nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainantsika zanak'olombelona, fa na dia nitoetra tao anatin'ny faharatsiana, na dia nolona tao anatin'ny fahavetavetana maro samihafa, dia mbola vonin'Andriamanitra. Ary ambarany eo amin'ny bokin'ny Ezekiela izay milaza ny amin'ny atao hoe tsy akasitran'Andriamanitra ny hafatesantsika ao anatin'ny fahotana, dia hoy izy voalaza ny Ezekiela 20:24 moa sitrako akory va ny afatesan'ny ratsy fanahy ho Jehovah Tompo fanelany amin'ny alehany mba ho velona izy. Ary mbola no amafisiny zany eo amin'ny bokin'ny Ezekiela 3:30 ny 9:12 ny vakany teny amin'arany tompo, lazao aminy hoe raha velona koa ho Jehovah Tompo dia tsy sitrako ny afatesan'ny ratsy fanahy fanelan'ny ratsy fanahy amin'ny lalany mba ho velona izy. Miala ny lalan-dratsonareo, fa nahoana moa no teo faty ianareo ry taranak'Israely. Tena tadidio fa Andriamanitra sy namorona elo ho asanao, fa Andriamanitra nampanatenantsika ny fiainana mandrakizay. Ary zany no ny fidianan'Andriamanitra ny famonjena fa tsy ny fandiana, satria izao sy anao dia olombelona nataony sarobidy mihitsy nomboka tany amin'ny fahamoronana ka tiany hiara iaina aminy mandrakizay ao amin'ilay fiainan-danitra. Izany ry hava-malala ao amin'ny tompo ny tenin'Andriamanitra dia tsy miofo, na dia efa nambara antaonany maro tamin'ireo zanak'Israely ary mbola manan-kery amintsika mandraka ankehitriny, mbola velona sy miaina mandraka ankehitriny. Fa hoy ny tompo hoe raha ny oloko izay natsoina amin'ny anarako ho avy anetry-tena ka hivavaka sy hitady ny tavako hiala amin'ny ratsy fanaony, dia nandanitra ka mila ny elany ary anasitrana ny taniny. Voninahitra n'Andriamanitra ny fahasoavany sy ny famborapony eny ho amintsika mandrakariva. Hivavaka isika, Andriamanitra misotranao zay. Tena dibo-kafaliana foana ny fonay rehefa mamaky zany teninao zany, fa sitrakaony mbola hamonjy sy hanafaka anay ao amin'ny fatorany fahotany zao tontolo izao, satria tsy ny afaty anay mandrakizay no hiverinao, fa ny ainanay mandrakizay amin'ilay toeram-pahasambarana izay efa nomaninao tamin'ny alalan'ny zanaka malalanao. Tompo malalo dia tafio hery zay, dia ilay hery ny fanahy masina, fanahy mahery fa tsy fanahy osa, mba hahafahanay mifikitra tokoa miaina amin'ny teninao, izotra amin'ny lalam-pamonjena, izotra amin'ny lalam-piadanana, lalam-pahasoavana zay makany amin'ny fiainana mandrakizay. Tantano zay Tompo, ary aoka tsisy arombaka anay eo am-pelantananao, aoka tsisy asaraka anay ao aminao, na dia be dia be ary ireo zavatra zay mandreraka ny fanahy sy ny saina,
amin'izao vanim-potoanana izao fa matoky izay fa Andriamanitra lehibe sy mahagaga, Andriamanitra ray ny mandrakizay no ianteranay sy firanay. Matoky izay fa marina ny teninao ary amarinonao mandrakariva amin'izay mino sy matoky anao. Dia ho anao re ihany dera sy ny ajarany voninahitra mangataka izany izay amin'ny anaran'i Kristy tomponay. Amen. Koa miambena ianareo fa tsy fantatrareo izay andro hiaviany tombotrano, na ho hariva, na ho mamatonalina, na ho maneno akoho, na ho maraina. Marika toko fa 13 andininy fa 5 amin'ny telopolo.